Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.
maneno anaty Kristy ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara Mandinika hampandrosondroso ny fitiavana tsarako. Isoronay dia renay ankalazany tokoa ianao ry Jesosy Kristy tompo mpamonjenay satria manda fiarovana ho anay tokoa ianao amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny famonjenao ka mampahery anay mampandrisanay amin'ny zavatra rehetra indrindra manoloana ny asan'ny divoly izay tsy mitsaratra manafitra anay ary mitendry handrava sy amotraka anay mandrakariva. Trotranao no ny namezanao anay tamin'ny fahasoavanao izao andro lehibe anio izao sy ny rahampitso andraindrainay antenanay aminao koa izay natokana ho fanokafana ny famaranana ny fankalazana ny tsoby fahadimanjato taona ny reformationna sy ny fahadimampolo ambizato taona ny fiangonana loteranina malagasy. Dia misotranao no ny amin'ny teny izay efa nomenao anay betsaka momba izany ary mbola omenao fenonay koa amin'ity aneo ty sy ny amin'ny rahampitso. Dia mangataka aminao izay mba hanatrehanao anay sy hitarihanao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho tena fetim-pankalazana hanehoana ny voninahitrao sy ho anitrakasotrahana Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izao taterahanay androany izao ary mba ho famparezana anay amin'ny finoana irony anay amin'ny soratra masina irery any ao amin'ny fahasoavanao irery any. Dia teo ary ny teninao Tompo
mba fisapahasoavana mahery tokoa ao amponay avy amin'ny fanay masina zay isanao aminay mandrakary anareo tsoso angatany zany amen. Re havana malala misaotra n'Andriamanitra lehibe tokoa isika satria no ny famorampony sy ny fahasoavany no nahazo antsika izao andro izao ny anio anatanterantsika ny fotoam-pivavahana fanokafana ny famaranana ny fankilazana ny jobily fahadimanjato taona ny réformation sy ny fahadimapolo ambizato taona ny fivoloatoranana malagasy andiny ny fahadimy ny réformation araky nefa fantatsika dia adika arabaky teny sady ara-polotokevitra ihany koa hoe fanavaozana mba hampisy fahatsarana sy fivoarana ary fandrosoana amin'ny fiaina. Izay no amaritana tsotra azy amin'ny lafi-piaina ankapobeny fa ny réformation notareny Lutera kosa dia tsy inona fa fanavaozana ny fivavahana kristianina mba iverenany amin'ny fototra marina iorenany dia ny soratra masina irery any sy fahasoavana irery any ary ny finoana irery any. Izany hoe tany aloha be tany ka hatreo amin'ny andron'ny Lutera dia notaren'ny olona ny brioka miala tamin'ireo fototra mahaizy azy marina ireo ny fivavahana kristianina ka dia i Lutera no nofoazy fanahy masina sy notariany amerina azy tamin'ny laona. Dia hitantsika koa amin'ny lohahevitra ao ny hoe voavela heloka ka ny hoe voavela heloka izay tokony afantarantsika azy tsotra sy andraisana azy ho mpanavao fiarahamonina sy ny teo-karena vokatry ny réformation dia tsy hafa fa ny kristianina vita batisa rehetra satria tamin'ny alalan'ny batisa no nanon'Andriamanitra antsika ny fahamelan-keloka noho ny finoanan'i Jesosy sy nandraisa antsika ny fahasoavan'ny famonjeny sady nanomezana antsika koa ny fanahy masina hanavao antsika amin'ny lalan'ny fanahy masina hitari-dalana ampahery ampianatra antsika raha todiana sy resahana foy ny fiarahamonina taloha sy tamin'ny andron'ny Lutera dia azo tsorina ho nanjakazakany mpitondra fiahona na ny mpitondra fivavahana ho isika ka niarany tsy ny azo lena sy ny famoretan'izy ireo tamin'ny lafiny rehetra ny olona rehetra tamin'izany fiarahamonina zany. Vokatr' zany dia feno tahotra sy horohoro ny vahoaka ka nanapara ny mpitondra fiahoana isan'ambaratongany ny heriny sy ny fahefany tsy refesy mandidy na ny ahoana fa tena nanam-pahefana tokoa tamin'ny teny sy ny sabatra izy ireo ka nampiany arabaky teny teo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina zany ary hatramin'ny mpitondra fanjakana azy dia niaran'izany fanjakazakany mpitondra fiahonana zany tsy fanjakazakany fiahonana fa fanjakazakany mpitondra fiahonana satria izy ireo no nametraka ny mpanjaka tamin'ny fahefana ka amin'ny fitondrany. Arak'izany raha ny ara-piarahamonina ny lazaina dia azo heverina fa tsy nanana fahafahana ny olona tamin'izany fotoana izany
fa very zoa makasiny tanteraka no ny fangejana ny anjady tamy ary dia nanampitrotraka izany nisy nahazoan'ny olona feno sy madio filazantsara na ny ten'Andriamanitra izay mitondra fiainana sy fampahirezana ary fampiononana ho an'izay reraka ampo. Dia toy izany koa tamin'ny lafiny ara-teo karena satria nanao vampitondra fiangonana antsojay sy ampimamba ny harem-bahoaka hatramin'ny harem-panjakana na ny harem-pirenena. Tsy maintsy nandao avaketra ambony dia ambony tamin'ny fiangonana avokoa ny fananana rehetra teo am-pelantanan'ny vahoaka sy ny fanjakana hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Ankoatr'izany ny karazana didy maro samihafa no taklen'ny fiangonana tamin'ny isam-batan'ny kristiana ka nisy eo amin'ny hoe izay tsy nahavita didy tsy atao batemy ary tsy azo entina akaiky ny altarity ny fatiny raha maty fa any ivelany any. Raha navita didy tolotolo dia eo atenatena fiangonana eo no atao ny ampisotony. Koana niezaka mafy tamin'ny asa fiariana zany olona dia tsy posiposy sairandava ihany satria lasa fiangonana ny andro toko fananana ka mpahantely sisa mba azo ny veloma. Ary hatramin'ny tahirim-panjakana dia voamafy tamin'izany satria tsy maintsy nandohetra be tamin'ny fiangonana fanjakana. Vokatr'izany dia ny fiangonana sy ny mitondra fiangonana isy nambaratonga no nanan-karena nanefoefo fa misisa rehetra nahanitra fahadiranova. Niova nefa zany rehefa nitsangana na natsangany tompo tamin'ny fanahy masina ny tarika azy Lutera ka nijoro natanteraka ny reformation. Najoro fanahy masina ho mpitoro marina sy madio ny filazany tsara ary koa mpampianatra feno ny ten'Andriamanitra izy ka nitondra fanavaozana sy fahazavana lehibe tamin'ny fiainan'ny olona akapobe tany Allemagne zany aloha. Ny asan'ny fanahy masina ho fanafahana ny zioga nangejany olona ara-pivavahana sy ara-piarahamonina zany ka nahazo ny zo amakasina sy afaka niveritra tsara tamin'ny lafim-piainan'rehetra ny tsirairay. Zay nanaiky sy nakatoa ary nanaraka tamin'ny mpibebahana zany reformation natao reny Lutera zany. Ny tera bokatsoa tamin'ny lafiny ara-teo karena koa zany fahafahana nentin'ny reformation Lutera zany satria afaka ny hary tamin'ny kalalana sy ny sitraka izany ara-darina ny isam-pianakaviana kanefa koa nahavita tsara ny didiny ara-pahamarinana tamin'ny fiangonana izay nateraky ny reformation. Nahavita ny didy koa tamin'ny fanjakana ka tanteraka ny teny Jesosy hoe aloha vo any Kaisara zay any Kaisara ary ho Andriamanitra zay Andriamanitra. Tsy misy fanambakana, tsy misy fanodikodinana fa araka ny fahafahan'ny olona sy ny fitiavana ao anatin'ny asa fanahy masina sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana misy tsika zao dia isika voavela heloka na isika kristianina rehetra natan'izany sika luteranina indrindra no vokatry ny reformation. Ankapobeny aloha ary indrindra ny reformation ny taroen'ny Lutera ka dia handova feno izany isika. Raha miresaka momba ny
fiarahamonina sy teokarena eto Madagasikara ankehitriny isika dia azo lazaina ho mitovy ihany tamin'ny andro Lotera ny toe-java-misy fa ny fototra sy antony mahatonga izany mety samihafa. Eo amilavo fiarahamonina dia fantatsika tsara fa misy fanjakazakana tsy miazo lena taingim-bozona manjaka amin'ny vahoaka malagasy ao. Mila fanarenana sy fanafahana zany ary koa tsy izovina amitsika itso ny fitotongany toe-karena ao anatin'izany fiarahamonina zany zay mitotongana ambany dia ambany satria manjaka fantatra ny devony sy ny asany ary fombandrehetra mandava ireo soatoavy na sarobidy malagasy izay nahatsara laza antsika sady azo trandrahana ho fitaovana fampitana ny hafatry ny filazantsarany Jesosy. Ka na ny fiarahamonina na ny toe-karena dia samy potika simba ny ankabeazan'ny mpivoaka malagasy mitaraina mampakatra amin'ny feony miakatra toy ny tsy misy azo iterana eto amin'ity tany ity dia ozy ny vazany an-dafy any hoe ay moa mifantatra an'ireo mifahoriana reo mahatonga reo midododo fantatra amin'Andriamanitra io talao famonjenana am-piangonana satria tsy azo etorahana fa zay rehetra nametrahana andraikitra sy didy hampiadina nyity Madagasikara ty araka ny teny hoe tany ray zay malala sambatra tokoa hiadina tokoa zahay nanjary papango ny pako ny zanak'akoho zava-misy zany raha lazaina mahitsy sy tsotra manjaka ny fifandrafesana ny ady lahy ny valy faty hatrany amin'ny ankonana io any amin'ny fiarahamonina amin'ny firenena simba ny toe-tsaina tsy hitatsony lay maha olom-pirenena vanina ny malagasy ny antonkareo dia satria na ny amin'ny sekoly fanabeazana ny amin'ny fiarahamonina tsy misy zany hoe fanabeazana ara-piarahamonina na instruction civique fanabeazana ara-moraly na éducation morale tsy zay nentina tany amin'ny sekoly madinika taloha be tany rindrina kely nazona amin'ny fanaovatena dia matsiaro fa nisy zany éducation morale na instruction civique zany zay nitezana ny kilonga hatrany amin'ny fahazazana mba ho tena olom-pirenena vanina fa ay zany amin'izao fotoana izao tsy misy modèle tarafina ho raisa na amin'ny fiarahamonina eny rehetra tem-piangonana azy zany anjakan'izany misy hanatra misy fifamonoana misy fandrafina amin'ny endriny zay miafina ao anatin'izany fiangonana zany etsetra fiarahamonina zany manjaka ny dahalo na ny atsana mbola tabatra hoy fitenena manjaka
zany fiarahamonina. Fa iza no maro ao anatin'izany fiarahamonina zany? Ny kristiana. Anatin'izany ny kristiana loterana malagasy, zanaky ny réformation, zanaky ny fanavaozana. Fa iza no mitondra n'ity fireneny ty? Ny kristiana. Laha zany any zanaky ny loterana, zanaky ny fanavaozana. Dia tsisy mihetsika. Na misy mihetsika no fanabaty dia samoketraka. Dikan'izany miara tompon'andraikitra amin'ny fahasamban'ny fiaina malagasy sy hita amin'izany fiarahamana sy ny toekarena. Isika kristiana loterana reto izay lazain'ny président Nefele Mombenombeno fa efa mahatratra 4 tapitrisa eto Madagasikara. Raha mijery ny toekarena, raha tsora fa marita anazy dia tsy inona fa fitambaran'izay rehetra ananana ho fanatsarana sy fampivoarana ary fampandrosoana ny farim-piaina. Farim-piaina tsirairay aloha zay vao mitambotra farim-piainan'ny malagasy miabo, dia io no atambotra koa ho toekarem-pirenena zay tatany ny mpitolo manakiny andraikitra. Reto Madagasikara ny doniana dia manambe mihoatra ny firenekafitsika malagasy, na ny harena amin'ny vonin-tany zany, na ny akibon'ny tany sy ny an-dranomasina, ary mangony fotsiny ny fananantsika faritra maro midadasika solona ka azo naovana firikarena amin'ny lalan'ny fambolena sy fiompiana. Harembe tsy toko tsoforoana, tsy hita pesipesena, nomen'Andriamanitra antsika maimaimpona no fahasoavany amin'ny Jesosy Kristy zany rehetra zany. No zany dia satria malagasy ny tokony eo anisan'ny mpanan-karena indrindra eto amin'izao tontolo zao. Tsy zay nefa ny zava-misy fa isika malagasy no anisan'ny mahantra farahidiny indrindra eto an-tany. Mampanankarena mpanankarena fa farahidiny ety ambany tany, ety ambony tany. Eny ohatrany toy ny any ambany tany zany raha marina. Mahagaga zany satria mba samy miezaka manao zay azo natao amin'ny fianina ihany ny malagasy rehetra hatrany ambanivohitra lavitra lindrano ka hatraty an-tanan-dehibe, sangy tsy mahita ravinavaratra ho fitenenana satria sady tsy ampy vola, tsy ampy fitaovana no tsy ampy teknika etsetseritsetra ka zara raha mahazo zay rapaka. Ny vidim-penana nefa tsy voafeny fanjakana na tompondraikitra fa misongotra mila ho isam-bolana, ampatsy zako hoe isan'andro na isan-kerinandro. Fitretrin'izany dia olombitsy hatrany sy ny vahiny mandalo mangorona ny rentsika ary nataky ny adalatoko no migioka ny soa rehetra. Rehefa mahita ireo olombitsy manakatao sy vai matanjaka ireo nefa ny tompon'andraikitra dia toa afa-po ka manao dokam-barotra fa tsara ny toekarena malagasy, miaron-do toekarena malagasy, ny harikarena fahobe malagasy. Raha marina nefa dia tsy tokony ho avy any ambony izay tsy ahitana afa-tsy ny telony fotsiny any no tokony anombanana sy andiniana ary tsarana ny toekarem-pirenena ray fa avy any fotony eo amin'ny fianikaren'ny vahoaka maronisa sy ny tsirairay izay azoana mandrefy ny faharim-piainan'izy ireo andavanandro mba azoana manatsara sy mampandroso izany. Fa fosotra lehibe manapotika ny toekarena sady miriba fiarahamonina anko ny fahalovana ara-pitantanana sy ny kolokolo manjaka izay lazaina fa edivana
ary andarena vola be sy toko tsy firoana hatrany avy any ampitan-dranomasina any fa hatramin'izao tsy misy fiovana tarako zany eo amin'ny raha fipiarina manahirana mamevahana ny fanambakana ny fisokiana rehetra anjakan'izany kolokolo zany dia samborona zay hitahita songadygadiny eny dia aimpiparenanana dia mivoaka moramora avy eo etsetretsetra fa zay miseho tena mijoro marina manoatra an'izany a samborona tsy hita voaka avy eo drava misy ieretan'ny olona any ambambavotrany zay malahelo dia mba mitoroka olona manginginany avy eo a safiteran'ny rambony iny any amponjy any sationany aby zany momba ny olana ara-piarahamonina sy ara-toekarena eto amintsika tsy tonga ho azy zany fa misy tompony andraikitra sanambaratongany ka amin'ny fisokiany hoe anisan'izany sika kristiana sika loterana satria na eo amin'ny fitoranakapobeny amin'ity madagasikara ity na koa eo amin'ny fitantanany toekarem-pirenena dia isika kristiana no maronisy misahana an'izany arak'izany dia mila fanarerana matroka sy fanavozana matanjaka sy haingana ny firenentsika indrindra amin'ny lafiny fiarahamonina sy toekarena zay mampitomany fantatra ny malagasy ka henin'andriamanitra heny jesosy fitarena mainga avy amin'ity tany ity ka dia miara-tompona rehetra koa tsika randrian'ny tompo amin'izany fanarehana sy fanavaozana mahery vaika ny fiarahamonina matokerantsika malagasy zany ho vokatry ny réformation raha tena iainatsika marina sy amin'ny kitsy-po zany réformationna izany zay volaza fa tsy maintsy mitondra fanavaozana ny fanavaozana ara-piarahamonina takena amintsika dia ny fananteterahana ny havatra jesosy hoe ianareo fanasiny tany sy fahazavan'izao tontolo zao manampy sy manamafy zany koa ny havatra jesosy amin'ny didy mpitiava ny mba hifankatiavatsika tahaka ny tiavany atsika ary hifankatiavatsika hatramin'izay veritsika ho fahavalo ratsy indrindra ka tsy hanameloka tsy hifampitsara fa hifamela elo ary hitady fivana mandrakariva ao amin'ny tompo amin'ny rahalan'izany nojoroantsika vavolombeny jesosy sy toroantsika ny filazany tsara ho famonjeny amin'ny malagasy rehetra mba hanjakany soratra masina rery any tantendramanitra rery any sy ny fahasoavana rery any ary finoana rery any izay fanahin'ny réformationna iasan'ny fanamasina ao am-pon'ny olona sy amin'ny fiainan'ny olona izany hoe amin'ny lalan'ny fijoroantsika amin'ny fifankatiavana ho fanasin'ny tany sy fahazavany zao tontolo zao amin'ny herin'ny soratra masina na amin'ny herin'ny tendramanitra sy ny fahasoavan'ny famonjeny jesosy miasa amin'ny finoantsika sy zaraintsika ampiarabely no iasan'ny fanahy masina hampiverina ny hasina sy ny soatoavin'ny fiarahamonina amin'ny toekarena malagasy ary ny fiaina malagasy akapobeny ka raha tena mijoro sy miaina ary mizara izany amin'ny hafa tokoa isika kristiana loterana efaka tapotsisy eto madagasikara dia ho resy ny asan'ny devoly manimba ny fiarahamonitsika toekarentsika ka ny daharo ho resy ary hanaiky amin'ny kamorana sy amin'ny mpanolotena hiverina eo fiarahamonina sy hibebaka hiditra amin'ny fiangonan'i Kristy nandalo any an-tsary nandalo any ambolatavana mila vaoza dia tahaka izany koa ny mpanao ratsy rehetra mpanimba fiarahamonina ampiasainy devoly andrava fiarahamonina anakorotana ny toekaretsika
raha mijoro fanasiny tany sy fahazavany zao tontolo zao ampika amin'ny fankatiavana araky ny avatry sy didiny jesosy tokoa sika kristianina tirana lazana manokana an'izany zay zanaky ny réformation zanaky ny fanavaozana mpanavao dia hotafian'ny fanamasina hery amin'ny ten'andriamanitra sy ny fahasoava ka atanjaka finoana hanohitra ny fahavalo sy ny fahalovana ara-piarahamonina sy ara-pikarena iady amin'ny kolokolo zany ary keo joro sy anotsaina momba ny fitantanana ara-drarina mangarahara ara-pamarina ny harena mba ho an'ny malagasy rehetra ary tovizany malagasy zo sy fisotrana an'ko zany dia ho rava ny toe-karena mitombirana sy miangatra ho an'ny olombitsy sy mivay fotsiny any fa ny malagasy tsy akanavaka kosa no hitovy zo amin'ny fisotrana ny harena mevosana apetraka andriamanitra eto Madagasikara ary koa amin'ny fiadana vokatry ny fandriam-pahalemina no avaozy na no avaozy zanaky ny réformation ao fiarahamonina dia zany ny fanavaozana fiarahamonina sy toe-karena entitsika nataky ny tompo etsika zanaky ny réformation ho eo amin'ny fiarahamonina toe-karena malagasy ary ho an'ny malagasy tsy vaky volo ka dia isika voavoela ela iatsy ny olona rehetra amin'ny fahasoava Jesosy sy ny filazany tsarany mba azo famelan keloko anko dia iara-miadana eo mba ampahasoavany eto amin'ity tany soa nomen'andriamanitra antsika ity ka raha tanteraky tsika zany dia ho afaka no fahasoavan'andriamanitra tokoa ny malagasy rehetra ka ho velo finoana sy ho amarin'andriamanitra amin'izany amin'ny famonjen'andriamanitra isika rehetra ka ny vokatry zany dia hitombo sy androso ny fiangonana loterana malagasy satria hiahery finoana sy amaro isanandro toy ny tamin'ny andron'ny apôstôly sy toy ny tamin'ny andro namoazan'ny tompo ny olona tany Allemagne hibebaka sy anaraka ny réformation lotera dia mampahiry atsika amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fitarehan'ny fanamasina ary mba ho tena mpanavao tokoa ny fiarahamonitsika sy ny toe-karentsika eto Madagasikara sika loteranina tsy akanavaka hatramin'ny tiandritra ka hatramin'ny bebedritra zay vita batisa rehetra voavereloka rehetra dia tanteraka lay ira-pirentsika sady fandritsika amin'andriamanitra hoe hitandrazana malala ra Madagasikara soa dia ry zanahary taio mitandrazanay iadana ho sambatra tanteraka tokoa le zany amen ivavaka isika sotranao zay ry Jesosy tompo fa nofoazonao aty amponay ny fanahin'ny réformation zay nanavaozanao tamin'ny tarianao any Martin Luther tamin'ny fanahy masina nateraky zany réformation izany ka namonjenao olo marobe ho afaka tamin'ny fahamaizina tamin'ny fiaigajany devoly tamin'ny herisetrany zao tontolo izao nanomezanao azy ny fiadanany voavela heloko ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zay napetraka ao santarinay ao amin'ny fiangonanao eto amin'izao tontolo izao dia ampiso pare zao lala fanamasina koa zay Jesosy mba ho mpanavao ny fiarahamoninay toe-karenay eto Madagasikara ary indrindra koa ny fiaina malagasy manontolo zay mbola anjakan'ny devoly amin'izany herisetra sy fahotana maro eto amin'ny taninay zany mbola rakotraiza dia ajoroy ny kristiany loterana vita batisa rehetra zay voavereloka rehetra mba handraina andraikiny amin'izany ao ambany fampirezinao sy fitarenao na ny fanamasina dia amin'ary Jesosy nangatana izany amen.
ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara ny vy maharanitra ny vy toy izany ny olona maharanitra ny tareny sakaizany oabolana toko fa 7 ny andininy fa 7 voalohany indrindra ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa soma tsara iny ivo ny fankalazana ny 10 taonany ZFLM iny izy no isaorana satria raha tsy teo izy dia tsy totosa izay rehetra ny kasaitsika atao ifonana treto ihany koa ny tsy fahatombanana rehetra mety nisy ihany koa ny tsy tanteraka tamin'ireo izay nalahatra tamin'ny programa kanefa izany rehetra izany dia fantatra fa izay tanteraka dia nanomezana voninahitra an'Andriamanitra ary azy irery ihany ny voninahitra tamin'izay tanteraka. Misaotra ihany koa tsika rehetra tsy akanavaka izay nitondram-bavaka fantatray ary tsapanay ny fiombonanareo aminay mitondra anay ambavaka sy mitondra ny fotoana rehetra ambavaka dia isaorana betabe isika rehetra ny amin'izany ary itsikely fa lehibe ihany koa dia isaorana ny ray aman-dreny rehetra manomboka hatrany amin'ny braovoibe izay tsy nahasaraka anay na tamin'ny fanokafana na tamin'ity ivontia fa dia nandray anjara hatrany tamin'ny fampianarana sy fampahirizana antsika isaorana ireo ray aman-dreny teolojiana ireo ray aman-dreny pastora isatsokajiny avy izay fantatray fa tsy mora tamin'ity indray mitoraka raha tamin'ny fanokafantsika dia nisendra olana tamin'ny lafiny ara-teknika dia tamin'ity ivon'ity indray dia ny teo amin'ny fotoana amin'nanano sarotra satria dia mifanindry tamin'ny KMSL sy ireo fotoana dehibe maro samihafa ny fotoanantsika dia sarosarotra ny nazahoana fotoana na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny teknisiana izay nandrindra ny fakanany sary sy ny fandrindrana ny sary rehetra sy ny feo dia isaorana etona ihany koa ianareo teknisiana ireo mpandika teny ny tanana ny ao amin'ny akama ny any amin'ny sekoly ny marenina ny mahajanga fantatray fa nanao betabe nareo ny aritory na fohy zavatra maro mba hatotosana zao fotoana izao dia Andriamanitra managre-pahasoavana ny hanomitra ny lany hanome hery vaovao indray hoentina miatrika hatrany ny asan'Andriamanitra sy ny adidy eo amin'ny ankonana sy amin'ny firenena. Manaraka izany dia isaorana be dia be ihany koa ny namana ao amin'ny radio teny fiainana na ny RTF izay
nanampy atsika tamin'ny fanaparitahana ny tenin'andriamanitra sy ny fampianarana ho any izay mpihaino izany onjapeo izany. Misaotra be da be tompoka atomboka any amin'ny talia sy ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny radio teny fiainanao dia makasitraka makatelina ary maniry hatrany any mbola hitoizan'ny fiaraha-miasa. Farany dia farany dia tianentana antsika zay TFLM izahay ny amin'ny adidy sy andraikitra zay mba ilavana hitanana avy aminareo tsirairay avy amintsika tsirairay avy moa zany fantatsika fa misy ny ezaka Tsangam-Bato zay tanterahintsika amin'ity fankalazana fafolotona ty misy ihany koa fampandehanan-draharaha ireo solombalopy ireo loka zay hozaraina amin'ireo nanao fananana samihafa dia mila vola mila fitaovana izany rehetra zany dia kasitrana be ny fandrotsahanareo zay fandresin-dahatra avy any aminareo tsirairay avy ao amin'ireo kitapo misy anakefatra izay alefa eny amin'ny publication sy eny amin'ny filazana eny dia mba manentana antsika andray anjara amin'izany fanatanterahana ny asa tsara zay anisany ao anatin'ny ty fankalazana ny fahafolotona tia izany rehetra izany. Io ihany koa ny fanoloran-tena izay anaovana iantso ny tsirairay avy amin'ny fampiasana ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Maro ireo asa izay kinasa antsika atao izay ilana ny talentanao ilana ny fanoloran-tenanao tsy voatery vola ihany zany fa ny fahaizana ny traikefa sy ny maro samihafa dia ilaina tokoa dia manentana antsika amaly reny antso fandraisana andraikitra na fanentanana maro samihafa zay ataony admin reny na ho fampandehanan-draharaha zany na ho fanaovana etsika maro samihafa sy ny fanaovana ireo projet toy ny application sy ny zavatra maro samihafa dia manentana antsika hafitrika ny amin'ny famaliana izany antso izany. Dia makasitraka tsika zay defa marehetra zay naharitra ny jera sy ny aina hatramin'ny farany dia manome fotoana tsika rehetra indray ho amin'ny famaranana ny fankalazana ny fahafolotona ny fondrona zay TFLM amin'ny heritaona raha sitrapon'ny tompo. Ao anatin'izany dia manasa tsika rehetra hibantsina hatrany ny teny fanevantsika zay araka ny Hebreo 10:24 manao hoe ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Dia ny fitiavana izany anie itoetra mandrakariva amintsika tsirairay avy dia ny fitiavan'i Jesosy izay hoentsika manatanteraka ny asa tsara sy angovo sy hery ahafahantsika manatanteraka izany. Ho an'Andriamanitra rery voninahitra ary amin'ny anaran'ny admin rehetra no anaovana izao fisaorana antsika rehetra izao. Mandra-peona indray ary raha sitrapon'ny tompo dia fakahita eo ihany isika.
Is
Sanino pianage Cristi na via la sia Sanino pianage Cristi Dusu viventana Zaraku Zauteni Pandika Dusu viventana Zaraku Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.